Mbola raisiko fifaliana trany ny miaraka amintsika tsiray avy indray ao anatin'ny andro fahatelo sahady sika izao amin'ny ty feon'ny tanora izay nampitondraina ny lohateny hoe fa tsy mba matahotra izay mino. Amin'ny ty androany ity dia hijery lohahevitra ray isika. Kanefa mialohan'ny hijevantsika izay lohahevitra izay dia tiako indray ny mamintina ny zavatra hitantsika ho mariny amin'ny hoe ilay zavatra tokony hampatahotra antsika indrindra ankehitriny. Dia satria misy fitsarana izay mandeha ary manoloana izany fitsarana izay mandeha izany dia hoe inona ary ny tokony ho atao. Dia nisy valim-panontaniana omaly ny amin'ny hoe ny tokony ho atao voalohany ny amin'ilay valiteny nomen'ny Baiboly dia hoe tandremo ny didy na ny heviny dia hoe mibeba. Izay indrindra no jerevantsika amin'ity androany ity koa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ngetreny tompo malalo andinika ny teninao indray zahay. Sokafo ny fonay ary aoka ny fananao hiasa aminay tsiraray avy na ho antenina koa izay mandahateny na ho an'ny mpiaino sy mpijery izao fandarina izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ho jerevantsika indray ary izay hoe tandremo ny didy na mibeba tapany voalohany no jerevantsika ankehitriny. Ao amin'ny boky anankiray izay hoe finoana sy asa. Misatany anabavy Ellen White ihany izy io ao amin'ny pejy 100 paragrafy 7 dia izao no ambara ao anatin'izany boky izany. Ny lalàna no fenitra andrefesana ny toetra. Ny lalàna no fenitra andrefesana ny toetra. Ny didy folo sy ny Baiboly no ahafantarantsika ny tsy mety amin'ny izay mety ho fomba fiainantsika sy ny mety tokony ataontsika izany. Ao izany no tari-dalana ho antsika tsiraray avy. Andeha ary ho jerevantsika izany tari-dalana izany. Ao amin'ny Romanina 7:20. Izao no ambaran'ny soratra masina. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota izany. Ny Jaona 1:7 dia hozy izy hoe izay rehetra manota ny mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana ny lalàna. Tô manazava mazava tsara fa ny andrefesantsika ny amin'ny atao hoe ahoana marina ny amin'ity atao hoe fahotana ity dia tsy maintsy mijery ny fanambaran'ny lalàna isika no halalantsika marina fa hoe nanota izany hoe nandika ny lalàna ako. Ao izany ny alazontsika an'izay fahalalana tsara izay. Ny lalàna no halalana marina ny amin'ny atao hoe ota izany. Ota, mira, fandikana ny lalàna. Andeha raha ho jerevantsika ny amin'ny hoe inona ary ireo ambarana izany lalàna izany. Andeha ho jerevantsika ary ny ao amin'ny fandrarana ao anatin'ny didy folo amin'ny resaka mahakasika ny fandikana dalàna izay. Ao amin'ny Exodosy 20:1-7 dia mamaritra ireo didy folo izay nomena n'ireo zanak'Israely fa izay ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny. Jerevantsika tsiraray azy ireo. Ao amin'ny didy voalohany dia hozy izy ny ambarany ao amin'ny Exodosy 20:1-7 manao hoe aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Inona moa ny tiany eo ambara? Ao amin'ny Patriaka sy Mpaminany pejy 4:3 paragrafy 4 dia izao no anazavany azy io. Mandrara ny olona tsy hanome toerana voalohany ho an-javatra hafa na inona na inona, olona, biby, fitaovana, amin'ny fitiavany sy ny fankatoavany io didy io. Izany hoe tokony Andriamanitra irery ihany ny maka ny toerana voalohany eo amin'ny fiainan'ny olona. Izay ilay hoe aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Tsy misy tokony ho ataontsika ho Andriamanitra na inona eo amin'ny fiainantsika afa-tsy Andriamanitra. Izay ilay mahatonga ny teny soratra masina manao hoe fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy ianareo izany rehetra izany. Ny didy faharoa dia izao ao amin'ny Exodosy 20:4. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany izany. Inona indray fanazavana azy io? Ao amin'ny boky Patriaka sy Mpaminany ihany pejy 4:3 paragrafy 9. Rehefa mety ho fikasana haneho an'Andriamanitra mandrakizay amin'ny alalan'ny zavatra hita maso dia mampihena sy
manivaiva ny fanekentsika azy, fanekentsika an'Andriamanitra. Aza atao amina endrika na inona zany Andriamanitra. Ataonao zavatra hita maso ka ilazana fa io Andriamanitra tsy mety izany. Rarana ao am'izany isika. Ao amin'ny dity fahatelo Exodosy 20:7, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Inona indray ozy izy nareo ny fanazavana an'izany? Ao amin'ny Patriarka sy Mpaminany any, pejy 3:900 paragrafy 5 ka hatramin'ny 4:300 paragrafy 1 dia hoy ny ambaran'ny teny. Manetry voninahitra an'Andriamanitra ny famerenana foana ny anarany amin'ny tsy fiheverana eo amin'ny resaka tsy mahomby atao, na ny makazo vavolombelona amin'ny zavatra tsy mendrika. Mazava tsara zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany. Aza tonotonona foana ary aza ampiasaina amin'ny zavatra tsy mendrika akory Andriamanitra. Zay zary fomba ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, ny manononona foana ny anaran'Andriamanitra ity, fa tsy eken'Andriamanitra izany. Ao amin'ny dity faha-4 dia ozy izy ny ambarany amin'ny Exodosy 20:9-7. Mahatsiarovany andro sabata hanamasina azy, enemana no iasanao sy hanaovanao ny rahanao rehetra. Ry havana, ao anatin'io andinin-tsoratra masina io dia ambara fa ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'io vanim-potoana io dia ilay vanim-potoana izay natokan'Andriamanitra iankofana eo aminy. Rehefa niasa izy nandritra ny 9 andro dia nanokana ny sabata kosa izy ho andro fitsarana ho azy. Mandidina ampitsarana ny asa fivelomana rehetra amin'ny andro faha-4 ary manokana io andro io amin'ny raharaham-pivavahana ny Baiboly. Andro sabotsy ny andro faha-7 na sabata voalaza ny dity faha-4. Ozy izy ny ambaran'ny Lioka 7:4-4:20. Vakitsika amin'ny dikateny ombonana na amin'ny Baiboly DM izany. Fiomanana tamin'izay ary efa hanomboka ny sabata. Ry hava-malala, ny sabata zany dia andro ao aorianan'ny zoma izany. Zay zany no ambarao. Zoma no andro fiomanana ho amin'ny sabata. Zoma arivo fiomanana tamin'izay ary efa hanomboka ny sabata. Inona moa ny andro nanaraka ny zoma? Mazava ho azy fa ny sabotsy na ny sabata izany. Izy ary no namorona ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toa ka ny sabotsy no voalaza ao amin'ny Baiboly fa andro faha-7 na antsoina hoe sabatan'i Jehovah. Tamin'ny talata 7 marsa 1900 ny amperora Constantin no nanambara zany tamin'ny fomba ofisialy fa soloina alahady ny fivavahana amin'ny andro sabotsy, andro faha-7 izany. Any amin'ny boky anankiray izay nosoratan'ilay mpanoratra kristianina hoe Anna Bavy Ellen White, ao amin'ilay any am-parany any, pejy 100 ka hatramin'ny 200 dia izao no ambara ao amin'izay teny izay. Ireo kristianina izay lasa nodimandry talohan'ny sokafan'ny varavarana makao amin'ny masina indrindra, izany hoe tamin'ny taona 1790 ka tsy nitandrina ny sabata marina na lay sabotsy zany, dia mandry na hoe maty ao anatin'ny fanantenana amin'izao fotoana izao satria tsy mbola nananan'izy ireo ny fahazavana sy ny fizahan-toetra mikasika ny sabata izany. Raha jerevantsika dia ny fiangonana Efesosy amin'ny taona 1:30 ka hatraty amin'ny 100, ny Smirna, ny Pergamosy, ny Sardisy, ny Philadelphia, Laodikia, zay ny farana taty amin'ny andro 470 dia izao no fanambarana milaza mahakasika an'izany. Hitako fa makafanany vahoaka an'Andriamanitra sasany Satana ny amin'io resaka io satria efa maro be ireo kristianina marina efa nodimandry tao anatin'ny fandresena tamin'ny finoana kanefa tsy nitandrina ny sabata marina. Ao amin'ny boky Hery Mifanandrina ilay nosoratan'ilay mpanoratra kristianina Anna Bavy Ellen White, ao amin'ny pejy 3:700 paragrafy 2 dia izao no ambarany: nitandrina ny alahady anefa ireo kristianina tamin'ny taranaka lasa, ary ny hevitra
izy tamin'ny fanaovany an'izany fa nitandrina ny sabatany baiboly. Ary ankehitriny dia misy kristianina marina ao amin'ny fiangonana tsiraray ary tsy havana amin'izany ny katolika romanina. Amin'ny ankapobeny izay mino marina amin'ny fony tokoa fa ny alahady no sabata no tendren'Andriamanitra, eken'Andriamanitra ny fahatsorapony eo amin'ny fikasany sy ny nitsopony eo anatrehany. Tao alohan'ny 420 izany dia nisy ireo kristianina izay nafana fo tany amin'ny fiangonana nisy azy, tsy mbola nahalala io fahazavana mahakasika ny sabata marina io, kanefa rehefa nanana an'ilay atao hoe fahatsoram-po teo amin'ny fikasany sy nitsopony teo anatrehan'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany, dia mino isika fa Andriamanitra mahalala ny mahakasika azy ireny. Izao anefa no ambarany soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:17. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Fantatrao kosa nefa ankehitriny noho ny fahazavana izay efa nomena tamin'ny alalan'ny soratra masina fa ny sabata dia tsinona izany fa ny sabotsy no andro natao hivavahana amin'izao vanim-potoana izao, dia miantso ny olona izy hibebaka hiverina hanaraka izany fahamarinana izany. Ny olona tamin'ny vanim-potoana mialohan'ny 420 izay tsy nalala n'izany fahazavana izany, dia Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalany. Fa ho antsika kosa amin'izao vanim-potoana ny taona ny 520 izao, izay mahalala mazava tsara ny ambarany soratra masina fa ny sabata no andro tokony hivavahana na ny sabotsy izany, dia mandidy antsika izy hibebaka hanaraka an'izany. Tandremo anefa ndry hava-malala fa mifanohitra amin'izany kosa indray dia tsy voatery ho voavonjy ireo izay mitandrina ny sabata marina, satria nahoana? Izao ny voalazan'i Jakoba 2:20 ka hatramin'ny 1:20 sy ny Exodosy 2:13 ka hatramin'ny 4:20. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Any amin'ny boky anankiray any am-parany any pejy 820 paragrafy 5 dia hozy izy hoe ireo adventista mijoro eo ambany fanevan'ny Satana no hiala amin'ny finoana voalohany indrindra. Eto ry hava-malala isany mila mitandrina isika ny amin'ny hoe manahoana ny fanarahako ny didin'Andriamanitra. Move efa miaina tanteraka tamin'ny fibebahana marina. Eny fa na dia efa mitandrina ny sabata marina ary ianao ankehitriny kanefa mbola diso amin'ny zavatra ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Any amin'ny boky any am-parany any io pejy 300 paragrafy 4 dia hozy izy hoe tsy mbola mariky ny bibidia tsy akory ny fitandremana ny alahady amin'izao fotoana izao, ary tsy mbola ho izy raha efa mivoaka ny lalàna izay efa manery ny olona hiankohaka amin'io sabata sampy io. Ho avy ny fotoana ry havana izay hahatonga io andro io ho fizahan-toetra, saingy tsy mbola tonga akory izany fotoana izany amin'izao fotoana izao. Raha fitinina dia izao ry havana, ireo didy 4 voalohany ireo dia maneho ny adiditsika amin'Andriamanitra, fanehoana ny fitiavantsika azy. Izao ny voalazan'ny Mateo 2:7 sy ny 20:30. Dia hoy Jesosy taminy: tiava an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ireo didy enina manaraka kosa indray dia didy izay raha jerevana faharoa izay mampianatra antsika haneho fitiavana amin'ny olona tahaka antsika. Ao Mateo 2:7 dia hozy izy hoe ary ny faharoa izay tahaka azy ihany, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Raha efa voaresakitsika ary zany izay le didy 4 voalohany izay maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, dia izao kosa hijery kosa itsika ny fitiavantsika ireo namantsika izany. Izany didy izany dia ao amin'ny didy 5 manomboka amin'ilay Exodosy 2:12 manao hoe manajany raha ianao sy ny reninao dia ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Fanajana ny ray aman-dreny, zavatra izay efa tsy hita intsony amin'izao fotoana izao. Misy zanaka mamono ray aman-dreny, manevateva ray aman-dreny, manompa ray aman-dreny.
efa tsisy fanajana ray aman-dreny intsony. Zavatra zay raran'Andriamanitra zany. Amin'ny dity fahenina zay voalazan'ny Exodosy 20:10 aza mamon'olona zany no ambarany. Ao amin'ny Jaona 1:7 dia izy hoe izay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamon'olona. Zavatra miseho ihany koa zany ankehitriny, feno fankalana ny rahalany olona. Mampatahotra zany toe-javatra izany. Dity 7 Exodosy 20:4 aza mitsangatsanga. Zavatra miseho ihany koa zany. Petera 2:2 manana maso feno fitsangatsangana. Aoka ho fantatsika zany fahamarinana zany. Ao amin'ny patriarka sy mpaminany 8 dia hozy izy hoe tsy ny fanao maloto ihany no rarano io didy io, fa ny fandrinnofo ary na dia ny fieritreretana izany fotsiny aza. Tsy hoe ianao lay manatanteraka an'lay filandratsy fotsiny, fa na vao mieritreritra fotsiny azy ianao dia efa fahotana izany. Ny didy 9 ry havana amin'ny Exodosy 20:10 dia hoe aza mangalatra. Ny ilesahany azy io amin'ny patriarka sy mpaminany zay boky nosoratan'ilay mpanohitra kristiana hoe Ellen White, pejy 700 paragrafa 1 dia hozy izy hoe mitaky ny fahamarinana tanteraka eo amin'ny zava-madinika indrindra eo amin'ny fiainana io lalàna io. Mandrara amin'ny fakana be loatra amin'ny vidin-javatra sy mandidy ny fanefana trosa sy karama marina. Mampianatra izy fa mitovy amin'ny fisolokiana ka voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra rehefa mety ho fanararaotana ny fahabadona sy ny fahalemena ary ny fahorian'ny hafa izany. Fahamarinana lehibe zany nambara tamintsika izany. Ary aoka samy andray am-po zany teny zany isika. Ao amin'ny Exodosy 20:11 ny didy 7 dia hozy izy hoe aza mety ho vavolombelona mandainga nameloka namanao. Ny didy 10 farany ry havana. Ao amin'ny Exodosy 20:17 dia hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lany, na ny ankizy vaviny, na ny omby, na ny blikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Ao amin'ny patriarka sy mpaminany boky nosoratan'ny Ioana Ellen White io, ao amin'ny pejy 700 paragrafa 3 dia hozy hoe ny fototry ny fahotana rehetra mihitsy no asian'ny didy 10 io resaka. Io zany ny fototry ny fahotana, ny fitsiriritana izany. Ao amin'ny Korintana 1:4 ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Koa amin'izany aza mitsarana amin'inona aloha amin'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo, izay ampibaribary ny zavatra takona amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Riava malala isany, ny zavatra ataontsika rehetra dia hitan'Andriamanitra izany. Ary hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana izany momba antsika rehetra izany. Ankehitriny dia asaiko ianao handinika ny fiainanao sy zavatra rehetra iainanao ankehitriny, fa misy farany zavatra rehetra eo amin'izay ataontsika. Ary ireo lalàna zay nitanisaintsika teo ireo no mamaritra ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy zany. Tandreminy didy mibeba. Zay no amaranantsika ity fandarin'androany ity, naseho antsika ny atao hoe tandreminy didy, ary izany no hevitra ny atao hoe fibebahana marina rehefa tonga amin'ny fitandremana ny didy ny olona anankiray. Hitahantsika ny tompo ary ampitoetra izany teny izany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, naseho anao androany ireo didy izay tokony ho fiainan'ny olona tsiraray avy izay matahotra anao Andriamanitra. Fandrinay mba hazava ao anatin'ny sainay ireny didy ireny sy ny andrasanao aminay ankehitriny. Aoka ny fanahinao masina hiasa hanova ny fiainanay, ka mba ho mofinainao famelom-belomana ny fiainanay ny teninao. Tonoina amin'ny anaran'i Jesosy ny Vavaka. Amen.